Fanambarana eo anatrehany andro zay ataon'ny ben'ny tanàna sy ny prefet Tsoromandidy amin'ny tsy fampiasana ny bajazy na tikotiky eto amin'ny renivohitry ny faritra dia manao fanambarana ny tenako atsika vahoaka rehetra atao anatin'ity commune urbaine Tsoromandidy ity ho tonga eo amin'ny lapan'ny tanàna amin'ny alatsinainy amin'ny 7 ora maraina misy zavatra hodiniantsika eo ary atao mahitsy mihitsy ny resaka fa analanga maire sy prefet ny diantsika eo ka dia manantena antsika vahoaka eo anatrehan'izay ato zay mba ho tonga satria raha malala fantatrareo vahoaka atao anatin'ny commune urbaine Tsoromandidy zavatra rehetra zay tsy mety ataony io ben'ny tanàna io zay arovan'ny prefet ka dia miangavy atsika ny tenako monsieur Charlot ho tonga eo amin'ny lapan'ny tanàna amin'ny 7 ora maraina makasitraka manantena ny fahatongavatsika misaotra tompoko. Fanambarana mikasika ny fokotany Parikambana. Zay ao anatin'ny fokotany Parikambana dia anisany tsy misotro rano tao anatin'ny 5 taona izay. Nefa ao aminay dia misy fotodrafitrasa goavana. Anisan'izany tamberimbidan'ny bika. Ao anatin'izany ny Madawal, ny Nouvelle-Ville. Nefa zay ny Parikambana tsy mahazo rano fisotro madio mandrakity ny androany. Efa nisy fitarainana tamin'ny 2022 tao amin'ny commune nivahana tao anatin'ny 3 andro ny ranonay mandrakity ny androany nefa tsy niverina intsony ny rano. Ka miangavy atsika vahoaka ny Tsoromandidy Ray Manontolo mba hiaraka aminay amin'ny 7 maraina tsy diso eo amin'ny lapan-tanàna hitaky ny zavatra manahirana ny Tsoromandidy satria na ny éclairage public tsy misy na ny rano tsy mandeha eto Tsoromandidy tsy ara-dalàna saotra tompo. Faly miarabantsika rehetra mivonatra izao lanonana izao ny tenako. Anisany vaindohan-draharaha ny fitondram-panjakana fanavaozana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fametrahana ireo sampan-draharaha-panjakana ety fotony mba hanakaiky vahoaka. Izany no atao dia mba hanamaivana ireo manan-draharaha fa indrindra ihany koa mba hanafainganana ny raharaha-panjakana ny fototra amin'ny fanompona ny vahoaka malagasy. Izany indrindra no antony itokanantsika an'io ny foibe ny banky foibe eto Tsirabe. Raha tsy ahivina dia manana andraikitra lehibe ny banky foibe eo amin'ny fifandraisana ara-toe-karena anatiny sy eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Izany dia mametraka azy ho rafitra tsy azo hidivirana eo amin'ny toe-karena malagasy. Raha fitinina dia mitsinjara ho toy izao ny andraikitry ny banky foibe amin'ny mahandro-panjakana rahabola sy ara-toe-karena azy zay fa nivelabelarin'izy roa tota teo alohako teo fa manamafy aho ny famehezana ny fiakarany vidim-piainana, ny fitantanana ny politika momba ny fanakalozam-bola ka ao anatin'izany ny fiarovana ny lanjan'ny vola malagasy raha mpitahina amin'ny vola vahiny, ny famoahana ny vola taratasy sy ny vola madinika manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara, ny fitahirizana ny volan'ny fanjakana sy ny fanohanana ny politika ara-toe-karena ankapoben'ny gouvernemanta, ny fiarovana ny fahaleovantenantsika malagasy amin'ny alalan'ny fanamafisana ny tahirim-bola vahiny, ny fiantohana ny fampandehanana ny raharaha rehetra misy eto amin'ny firenena izay asa mifameno amin'ny asan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministerin'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola sy ny sisa zay tsy ho voatanisa eto. Raha ny zavabita sy ny asa fohy ezaka mbola miandry ny banky foibe indray no resana dia reto no afaka roso. Tao anatin'ny herinandro maro izao dia raha mahita fa niakatra hatrany ny lanjan'ny ariary ny oatra ny lanjan'ireo vola vahiny. Irariana nitohizan'izany ezaka zany na dia fantatra fa manomboka hiditra indray ny fampidirana ny mialatsiny amin'ny teny vahiny importation fa dia mbola irarianay nitohizan'izany ezaka izany. Anisan'ny fanamby miandry ny banky foibe amin'izao vanim-potoana savorivory maneran-tany izao kosa nefa ny fanomanana ny enti-manana amin'ny lafiny arabola eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany ho enti miatrika ireo sedra mety hitranga. Etona dia isaorana ny banky foibe amin'ireo ezaka maro entiny ao anatin'izao vanim-potoana fanavaozana izao ny fametrahana ity ratsa mangaika eto Tsirabe ity
dia fanomezan-danja ny vahoaka ety fotony amin'ny fizarana sy fakakevitra satria ny vola dia mahakasika ny rehetra ary ny toe-karena no fototra mampiodina ny firenena. Mirary soa sy fahombiazana ho anareo ny tenako ary makahery anareo tsy kely soroka hitondra fanavaozana sy fanatsarana hatrany hikatrana ny tombontsom-bahoaka sy ny tombontsom-pirenena fa izahay ao amin'ny fiadidiana ny fanavaozana repoblika dia manome toky anareo ny fahavononana iara-iasa andro aman'alina raha mbola resaka tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy no resahana. Makasitraka tompoko lahy, makatena tompoko vavy ho an-tany vavy.